Misedra olana ny olona manana fahasembanana ara-batana sy ara-pahitana rehefa eny anivon'ny fiarahamonina eny, indrindra rehefa mandray ny fiara fitateram-bahoaka nisy ny tetika salamina natao handray an-tanana ny fanamorana ny fahazahoana izy ireny mampiasa ny taxi be, ary nisy ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ny polisy pirenena mba ahafahan'ireo manana fahasembanana misitraka ny zony. Afaka mandeha fiara fitaterana iombonana tahaka ny olona rehetra, ireo olona manana fahasembanana. Mila fanampiana avy amin'ny rehetra nefa izy ireo ahafahany misitraka izany, indrindra fa ny avy amin'ny mpamily sy ny mpamily mpanampy ny fiara-pitatitra na ny taxi be, fa eo ihany koa ny mpitandro ny filaminana dia ny polisy. Ho an'ireo mpitatitra dia ny fatahorana ho voasazy ny polisy, matetika no antony tsy andraisan'izy ireo an'ireo olona manana fahasembanana. Izy manko tsy voatery hoe ery amin'ny aré anna fa arakarak'izay zany hoe andraisana anazy manakana izy dia raisiny izy. Fa ny olona fotsiny le polisy manaiky fa tsy maintsy asany mirosona le tombodia. Dia raha ohatra andrainy io dia ny mpampiana izy tombony polisy. Dia izay ny tany hoe olona amin'ireo. Araka izany dia mangataka fiara-miasa avy amin'ny polisy dia mikirakira ny lalana ireo mpitatitra mba hijery akaiky ny tranga misy mialohan'ny hanasaziana ireo fiara. Ao kosa nefa izy ireo polisy sasany izay mahafantatra ny zava-misy ary tsy manasazy na dia miteraka fitohanana kely aza ny fandraisana ireo olona manana fahasembanana. Zaho manentana foana mba tokony jerena io mba voayanzera mba hoentina eo anaty tomobila izay hoe manasazy satria olona sembana tsy afaka ohatrany olona matanjaka sy ny anina ka hoe tonga dia eo korododosina tsofina sofy lehibe foana dia tsy maintsy izay entina amin'ilay tahotra tsy olona mafy koa le voasazy dia fa tsy maintsy lasa izay mba fanentana anaton'io zany mba tokony angataka izay mba fiaraha-miasa kely zany dia vasenan'ilay olona sembana. Nitetika salamina na ny lalan-jotra miaty ny namana dia nijoro nanomboka ny taona 2014 anampy ireo olona manana fahasembanana hisitraka ny zony, ary nanentana ny teo anivo ny fiara-pitatitra sy ireo polisy mpikirakira ny lalana mba entina hanampiana ireo olona manana fahasembanana ireo. Nanomboka ny volana febroary 2014 nitetika asa ary farana ny volana janoary 2012 izao.